Mahakasika kosa anireo raharaha mafanafana eto amin'ny firenena dia isany mbola misarika ny sainy ny mpanara-baovao ihany ny raharaha any atsimon'ny nosy any amin'izao fotoana izao. Mitohy moa ny fanatanterahana ny fanadihadiana raisam-pirenena mikasika an'izay raharaha any atsimo izay. Ny CST raha Nirina Jakeme moa dia milaza fa ilaina mihitsy ny fisiny io fanadihadiana tsy miankina io. Ho ahy manokana aloha za tena tsy manan'olana fa veriko tena mety amintsika ny idiran'ny communauté internationale amin'ny fanadihadiana any atsimo ny antony voalohany dia hampazava kokoa zany ny fifamalitsika na ny fifanilitsika. Faharoa alao mba hisedra ny fitsarany ny raisam-pirenena zany ny zavatra natao tafika malagasitsika tany na ho izy mba hisedra amin'ny lafiny raisam-pirenena hahazahoany mametraka hoe aiza ho aiza tokoa moa zany misy an'izany atao hoe tafiky ny repoblika malagasy zany manana ny fahombiazany resa misy ny tsy mety tokony mbola ahitsy ka zay firenena demokratika sy misokatra amin'ny avelany dia manana fahasahina tsara amin'izay hoe alao tsara ny avy avelany fa tsy ataosika kopokoponsika eto ny zavatra rehetra izay nataosika. Fahatelo hanampy antsika ny communauté internationale mazava tsara fa ireny tsy andefa ny volany mihitsy hanaovantsika fifidianana teraka crise vaovao indray fa handefa vola izy antenainy hoe hitondratsika any amin'ny lalam-pahendrena vaovao